Eny ary dia miditra amin'ny fotoana izay hanomezana antsika ny vokatra mivantana ity fandaran'ity amin'izao fotoana izao ary dia hialana tsiny be dia be ny fahatarana teo amin'izay famoahana ny vokatra izay nisy ny olana kely ara-teknika teo amin'ny milina izay nandefa ny SMS avy aminareo nisy ihany koa nefa taorian'izay ny adihevitra izay niarahana tamin'ireo fianakaviana satria araka ny efa hitanareo ihany teo dia misy ihany koa ny fianakaviana izay niaraka nanara-maso an'ity fifidianana ity na izany na tsy izany niarana anaiky n'ity vokatra ity izy ireo ary indrindra ny vokatra avy amin'ny mpijery hojerentsika ihany rehefa aveo ny mety hoe olana ho tantaraiko aminareo ihany rehefa aveo ny mety olana na tonga n'izay fahailana izay fa dia hisaorana isika rehetra tamin'izay faharetana izay mino ihany koa fa tsy vitsy anareo no manaraka an'ity famoahana vokatra ity eo amin'ny internet eo amin'ny Facebook kopahan-tanana manokana na ny manaraka ihany koa ny famerenana ny alahady ary dia miaraba anareo ihany koa amin'izay alahady izay ao anatin'izao demi-finale izao dia ray ny tovavy miakatra any amin'ny finale ary ray ihany koa ny tovolahy miakatra any amin'ny finale araka ny efa nolazaina ihany koa dia 500,000 ny an'ny mpijery 500,000 kosa ny an'ny mpitsara izay fitambaran'izay no nanome an'ity vokatra ity ho an'ny vehivavy ary no hanomboantsika azy avy hatrany tsy ho lava be satria efa alina raha teo ny andro amin'izao 12 alina mahery izao ny azo ambara aloha dia tsy mitovy ny safidin'ny mpitsara sy ny safidin'ny mpijery teo amin'izay girls izay ny fitambaran'izay kosa dia manome mampiakatra an'ity tovavy ity any amin'ny famaranana iray ihany no tsy maintsy safidy na dia efa samy nahita aza fa betsaka ny mahay samy nahay avokoa ireto mpifaninantsika ireto noho izany dia ho arabaintsika tafakatra amin'izay famaranana izay ny PZP espace G 3 Paty Andrea arabaina ianao tonga any amin'ny famaranana ny mpitsara no azo lazaina fa nanome ny noty ny akaranao tamin'izay famaranana izay satria ho hitantsika ihany rehefa aveo ny tabilao angamba ho an'ny vehivavy 220 isanjato izay no nomen'ny mpitsara ho an'ny Paty Andrea manaraka azy teo ho an'ny mpitsara hatrany 230 isanjato no nomeny ho an'ny malalany irainy ary 30 isanjato avy no nomeny izy ireo any ravaka sy anisette ho an'ny mpijery kosa dia ravaka no ambony indrindra 30 isanjato izay vokatra izay ho an'ny mpijery iravaka ny voalohany faharoa nanaraka azy tao kosa i Paty Andrea 23 20 faingo 770 isanjato fanibesa afaka miverina eny amin'ny tovovavy ary raha ohatra ka te hipetraka sy te hiankana Paty Andreas izay ho fidina ihany koa manomboka amin'ny herinandro mpandresy ny mpazapasa tsy araka izay ho safiditsika mpijery ihany koa amentsika toerana eo aloha kely angamba ny tovolahy dia nareo indray mihemitra kely anareo vehivavy faharoa teo amin'ny mpijery Paty Andrea anisan'ny voalohany kosa izy teo amin'ny-tsara ary dia izay no nazahoany an'izay toerana any amin'ny famaranana izay izy izany no mpazapa-girl amin'ity taona ity ho hitantsika ny vokatra farany amin'ny herinandro ho an'ny lehilahy indray kosa mialohan'ny ilazako an'izay vokatry ny lehilahy izay dia tsara ihany aloha ny milaza fa anisan'ny nanara-maso niaraka taminay an'izay vokatry ny fifidianana izay izay ny vokatry ny SMS indrindrindrindra no tena nara-maso moa zany dia nisan'ny Rafanomezantsoa José izay ray ny Paty Andrea raha tsy mba Emilien ho an'ny Toavina raha Bary Arivola Fanirisoa ho an'ny Valina raha Narsan Tately ho an'ny Eljo Andriambola manana Stella ho an'ny Malalany Irainy
Johnson Adja Nambintsoa Andravaka, Ratsara Soanirina Nick Noelina ho an'ny Anisette ary Rasolofo Arzaka Patricia ho an'ny Vanessy. Ireo no nahatonga solitena zany ho an'izay mpifaninana mandray anjara amin'ity fifaninanana ity izay. Ho an'ny tovolahy zany dia saika misy solitena avokoa raha izay teto izay. Name amin'ity vokatra ity indray kosa ary ity fitambarana isa avy amin'ny mpijery sy avy amin'ny mpitsara ity. Tsy mitovy ihany koa ny safidin'ny mpijery sy ny safidin'ny mpitsara, na dia kelikely ihany aza nelanelana teo amin'izay mpijery izay azo atao hoe nitovitovy tamin'ny vokatry ny vehivavy ihany koa, satria ny faharoa taminareo mpijery no voalohany tamin'ny mpitsara ary izy no tafiakatra any amin'ny famaranana. Raha natambatra ny isanjato ny mpitsara sy ny mpijery dia nanome 9.8 isanjato ho an'ity tovolahy ity. Izy zany no pazapaboy amin'ity taona ity. Dia tsy izy izay fa Eljo no eo amin'ny jiro ary izy no miakatra famaranana izany ho amin'ny herinandro iny hifaninana amin'ny Paty Andreas. Efa eto sady efa afaka mipetraka ny fanontaniana ho anareo hoe iza no tianareo andresy farany pazapa, Eljo sa Paty Andreas. Fa ho an'ny boy aloha zany arabaina Eljo tafakatra amin'izay dingana famaranana izay ary izy ihany koa no antsointsika hoe pazapa boy amin'ity taona ity. Afaka miveriny amin'ny toerana Eljo. Ny isa manaraka eo nanaraka ny Eljo ao amin'ny toerana faharoa dia i Vanessy 2.720 isanjato ny fitambarany naotiny. Izy ihany koa ny voalohany teo amin'ny safidin'ny mpijery 3.30 isanjato. Manaraka azy Antoavina 16.71 ary ny faefatra Ivalina 14.34. Izay ny isambato azo ho an'ireo mpifaninan'ireo fitambarany mpijery sy ny mpitsara hatrany izy ireo. Araky ny efa nolazaina teo moa zany anisan'ny hoe nampisy resaka elaela ihany koa nanaiky avy hatrany ny vokatra avy amin'ny SMS sy ny Facebook ny solitena ny fianakaviana. Teo amin'ny notiny mpitsara indray kosa no nisy ny adihevitra somary lavalava ary nampisy ihany koa ny hoe resaka ny hoe firy ny isa tokony mamena. Pourcentage no nasaina nomen'ny mpitsara ary dia ireo ny pourcentage nomeny isa zato no zarazaraina tamin'ireo mpifaninana efatra amin'ny rahalahy sy ny mpifaninana efatra amin'ny rahavavy. Dia nisy moa zany ny fianakaviana izay tsy nanaiky an'izay tsy nganeto ny fianakaviana i Vanessy fa rehefa raha moa zany nisy nisy ao anatin'ity taratasy izay novakiko taminareo ity izay eto am-pelantanana ity fanazavana fotsiny mety na elaela ny fivoahan'izay vokatra izay izay nolazaiko taminareo izay. Dia isaorana betsaka isika rehetra naharitra indrindra izay mijery mivantana amin'izao alina be dia alina izao. Isika rehetra ihany koa dia isaorana ihany koa manaraka hatrany ny pazapa amin'ny sabotsy sy heriny tahaka izao zany ny famaranana an'ity pazapa boys and girls ity ary dia Paty Andrea sy Eljo no mifaninana amin'izay toerana izay. Mandra-peona daholo isika rehetra amin'ny alatsinainy maraina atoandro hariva tony mahazatra ny vila pazapa. Veloma tompoko.